Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Manerana n'izao tontolo zao ny fagnahin'ny tompo ao aminy avokoa ny zavatra rehetra ary hainy daholo ny karazam-pitenenana nalaina tamin'ny boky ny fahendrena toko voalohany. Faly magnatriky fiarabagna amintsika jiaby agny atao-kantragno agny ampitsikina ankaravoagna amin'ity alahadin'ny Pentecote ity. Alahadin'ny Pentecote amezan'ny eglizy ny loahevitry lehibe tsika niany ity, mpankahery sy mpagnazava ary mpampihavagna ny fagnahy masina. Noho izay rehetra izay dia isoranay ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fanirama amintsika ity, satria onjam-peo natao ampitambatra atsika jiaby ologno araiky, natao ihany koa hagnitaragna ny vaovao mafalin'i Kristy. Ka manasanao ampagnajagna, ampitiavagna, ampanetretena agnaraka itandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna aroson'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ny fagnazavagna, famoaboasagna, mitondra ny mamy, ny tsara, ny masoa, ny fagnambaragna ny lalagna mazava ho atsika tsiraikiraiky amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika iniany ity. Ka araho ampitiavana, ampinona ary amin'ny fanantenana izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Nohon tonga ny andro Pentecote dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofo mafy ka nahenika ny trano ny toerany. Sady nisy lela maro mitarena afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo ambony tsirairay avy, ka samy feno ny fanahy masina izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy avy. Ary nisy joto mpivavaka tsara nitoetra tao Jerusalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Nohon'ny nare zany izy ireo dia nidododo marobe
ka very hevitra izay tsy izy fa samy nandre azy ireo teny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe endre tsy avy any Galilea daholo va ireo ny teny ireo? Ka nahoana ary ty isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy? Dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina avy any Mesopotamia, Jodea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Ezipta ary ny any Libia akaiky ny Sirena sy ny vahiny avy any Roma na jody na prozelita ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia hoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenintsika avy ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, tsy misy afa milaza hoe i Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Maro samihafa ny fanomezana nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompoana nefa ny tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay avy mba soa ny be sy ny maro. Fa toy ny maha-iray ny vatana na dia maro antsana aza, sy toy ny maha-vatana iray ny rantsambatana na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemo antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye resina eteni jangarekeya
ankatoavinay tenin-Jagnahary fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaeya. Alleluia, Alleluia, Oyaye, resinay tenin-Jagnahary, ankatoavinay tenin-Jagnahary fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaeya. Ombantsika miaraka dianeny Tompo, Ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nosoratany masin-daitsoany, Voly raitra reo anao ry Tompo. ny arivan'ny Paka ilay andro voalohan'ny herinandro, raha nirindrina ny baravaran'ny trano nivoren'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ombanao aneny fiadanana. No nefa nilazay izany izy, dia nasehon'azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita mitonga. Dia hoy indray izy tamin'izy ireo, ombanareo aneny fiadanana. Tahaka ny nanirahan'ireko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilazay izany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, reso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay ho tananareo dia ho voatana. Alleluia, Alleluia, oyaye, resinay tenin-Jagnahary ankatoavinay tenin-Jagnahary fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaeya. Alleluia, Alleluia, Oyaye, resinay tenin-Jagnahary, ankatoavinay tenin-Jagnahary fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaeya. Izaniari ny teniny Tompo, Tirany anao ry Kristy. Kristianina ava malala, amin'izao Pentekoty zao dia azo lazaina fa fankalazana ny fahaterahantsika jiaby vita bate, zany hoe sady masiaro nahaterahantsika ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra isika, mahanisan'ny frately toty asika, mahanisan'ny olo raika asika jiaby ao amin'Andriamanitra no mankalaza koa zany arak'izay voalaza izay ny fahaterahan'ny Eglizy amin'ny maha Eglizy azy. Araky ny averiberisika matetika ny fankalazana sy hoe fahaserovana fosiny, fa noho ny asan'ny fanahy masina izay ankalazantsika androany rahateo ny fetiny, dia miditra tanteraka amin'izany fankalazana zany sika, mivelona izay ankalazaina ho isika, ary dia asan'ny fanahy masina no mampiombona antsika ka afaka mankalaza sy mivelona an'izay ankalazaina. Raha misy teny naverimberisika tamin'ny fankalazana ny fiakaran'i Jesoa any an-danitra dia ny hoe Pentekoty vaovao ho an'ny dioseze, depart vaovao aorian'ny krizy izao, fandrindra moa amin'izao fanaovasika ny sinoda izao. Ka niaso vavaka isika 7 andro
miloha izao pentekoty izao aserovana ny confinement fiombona nataondreo apôstôly miaraka tamin'ny Masiny Maria ka manantena sy matroko koa isika fa mba hitondra sika amin'izay départ vaovao zay satria nampitovy isika amin'ny krizy niainandreo apôstôly izao krizy mikika isika izao ka tena mila vavaka tokoa satria maro araky ny averimberina matetika n'olona very fanahy mbola velona mila ny fanahy masina tokoa isika zany anovansika ho tahaka ireo apôstôly izay navozo natahotra ka zary feno herim-po ny avao ny zoro ny torony vaovao mahafaly atraizatraiza ary dia atraty amintsika aza ka izay koa no antenaintsika vokatry ny fioby isika fa indrindra amin'izao synôda zao mihiboka isika mifampidinika mivavaka miara-mivavaka ka mba ho zary eovy miombona miara-dalana mandray atanana iraina ho missionnaire ho tabernakla velona izara sy amafy famindrapo ho génération mpanorona isika mamafy fiadanana sy fanantenana. Ny voalohany azo asongadina ry kristianina ava-malala dia ny fahariana vaovao vokatry ny fanavotan'i Kristy zay nanitra terisika tamin'ny paka iny i Kristy nandresiny rasy tokoa nandresiny fahotana zay nangezasika ilay fahotana tamin'ny fototra avitra ny Jesosy isika ka ilay fahotana nanapotika ny fiainantsika dia zary fiainam-baovao fahariana vaovao ka izay ny vokatry ny paka isika ary zao pentekoty izao no fanehoana an'izay milaza miara-mahita tokoa manko isika fapotika ny etraketraka ny fahotana ny fifandraisasika rehetra zay efa nazavaisika teto fa io fifandraisan'io no mandrafitra ny mahaolona atsika ka hitasika ny vokatrany raha simba ny fifandraisana amin'ny lafiny anankitelo dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary amin'ny sika samitsika ary amin'Andriamanitra dia miala amin'ny izay fifandraisana zay sika ka potika ny fifandraisana io ka isika ihany no mandray ny vokadrasy ny indrisy mila fivampenitra mahery ary vokatry ny asan'ny fanahy masina isika raha tianorina fifandraisana vaovao ahitana ny fivelaran'ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo araky ny lazaisika teo io fifandraisana io no mandrafitra ny mahasikasika matetika sika no milaza fa sy inona no fahariana vaovao entin'ny pakary fa ny fivelomansika indray ny vocation sika araky ny naharian'Andriamanitra sika tamin'ny voalohany sy inona izany fa raha ny fifandraisana amin'ny zavaboary ohatra dia napetraka Andriamanitra ao amin'ny sany Edena isika hikarakara hikolokolo hiambina azy sy anjakazaka ho isika fa anjaka zany hoe anaza ny fifandraisana sy karakara io no velobelarin'ny papa ao amin'ny encyclique ny Laudato Si ary azasika fampizarana mandritra izao synôda tapany faharoa izao ka manasa sika ary irosy lalindalina koa amin'izay fandalina nataotsika amin'izao synôda izao raha sy ao amin'ny Kristy anefa isika dia mangeza sika hatrany ny toe-pahotana vokatry ny fahotana tamin'ny fototra nolovana tamin'ny Adama sy Eva no ny fampakampanainy nahazo azy ireo nahatonga azy ireo sy hoe ho anivo ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ka raha valay fifandraisana fantatra sika ny vokatry izany eo amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary eo amin'ny fifandraisasika eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny tontolo-pinoana ilay hitan'Andriamanitra fa sara araky ny ao amin'ny bokin'ny Genèse dia zary potika noho ny fitiavan-tenantsika sy noho ny avinavina miarasy hatrany izany fifandraisana izany raha tsy mibebaka isika ny fanahy masina no manampy isika hibebaka sy avao izany hoe anavao ny fifandraisasika araky ny voalaza teo ka azagaga ary sika raha misy krizy amin'izao fotoana izao satria miapotika hatrany io fifandraisana io ka mila mibebaka tokoa isika asan'ny fanahy masina ao amintsika no mitarika an'izay fibebahana sy fiovana zay be famindrapo tokoa Andriamanitra ka naniraka ny Jesoa zanany zay sy nanota nefa nanaiko fahotana hibaby an'izay fahotansika zay ka ny fanoloran'ny tenany no
nandresen'ny rasy ka nandalo ny fizaliana sy ny fahafatesana zay faratampony amin'ny arasiana zay izy ka nitsangako velona ka napiditra asika menakavy ao anatin'ny fianakaviamben'Andriamanitra iray indray araky ny hira zay manakoako matetika ataosika fandrindra tamin'ny paka ny voan'ny varavarany lanitra ka io lanitra io efa naverimberisika matetika sy hoe zavatra lavitra any fa io fiainantsika io no ny voany tirany fanahy masina ka eo anivosika Andriamanitra ary zay no mampiova ny zavatra rehetra raha manengy isika ametraka n'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika ka manao ny asan'Andriamanitra isika ka Andriamanitra anao ny asasika ka miova ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary na amin'ny sika samysika na amin'Andriamanitra ka izay indrindra ary ry kristianina hava malala no tanteraka amin'izao Pentekoty zao no ny asan'ny fanahy masina dia lasa zanak'Andriamanitra isika ola raika ao aminy sambatra isika kristianina mahafantatra izany ary namaly ny ason'Andriamanitra zay tokoa ry kristianina hava malala sy manery isika Andriamanitra fa ny safiditsika no mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra mianso asika Andriamanitra manolotra ny fanahiny masina izy manolotra ny finoana ho asika io finoana io no ahafahasika mandray ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra nefa ny finoana ka aoka hitalao azy mandrakariva asika fa ny anjara asika dia ny mamaly manao tahaka ny Masiny Maria ary zay natao hoe finoana zay famalisika ny ason'Andriamanitra zay ka raha mamaly sika sy amin'ny teny fosiny fa manolotra ny tenantsika tahaka ny Masiny Maria dia zary tabernakla velona isika izany ny vokatra izao fankalazana ataosika izao ka mahatonga sika ho fianakaviana raika ao amin'Andriamanitra olo raika sika ziaby ao amin'Andriamanitra ho mpiray tapo amin'Andriamanitra ho frately toto satria ilay fifandraisana potika teo taloha dia miova ho fiombonana ary izay ny asan'ny fanahy masina fa soava-dehibe zany ry kristianina havana no ankalazaisika amin'ity andro an'io ty ka faly mifampiarahaba isika mifanolotra an'izay firarisoa izay ka izao fankalazasika ny Pentekoty izao aoka hanampy asika hiaina sy hivelona ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro asan'ny fanahy masina izay vokatry ny mahaolo raika ansika ka miavao tokoa ny fifandraisasika araky ny voalaza teo ny faharoa azo asingadina amin'izao Pentekoty izao ary amafisiny ireo tenin'Andriamanitra telo no vakisika androany ny vaky teny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ahitasika zavatra mampitolagaga tokoa dia sy inona fa no ny asan'ny fanahy masina dia nandray ny tenin'Andriamanitra ireo olona rehetra tao Jerosalema lay tanàna masina zany hoe misy an'Andriamanitra lasa lay lanitra zany dia niombona izy ireo sy hoe nisy dikateny iombonana simultané na hoe Piera na fitenin'ireo foko marobe izay voatanisa amin'io vaky teny io na koa hoe nahay ny fitenin'ireo vahoaka nieno azy nahay ny fitenin'ny Piera ireo vahoaka nieno azy tao Jerosalema no ny asan'ny fanahy masina dia niombona izy ireo ka nahatonga azy ireo olo raika ka nahasapa ny fampianaran'ny Piera ka niova ny foa amam-panahiny izy ireo ka nandray an'izay afatra izay ary nizara an'izay amin'ny manodidina teo zay ny asan'ny fanahy masina ary zay no ezaka ataosika amin'izao synota izao marina maro samihafa ny hevitra fa ampiombonin'ny fanahy masina isika ary zay no antosanteriny masindaha-Paoly amin'ny vaky teny faharoa fa noho ny fiombonana amin'ny fanahy masina dia afaka nandray ny tenin'Andriamanitra isika ary manilo asika zany tenin'Andriamanitra izany ary zay no antony amakisika azy fa soava-dehibe tokoa ny mahaolo raika asika izao ka lay nofinofy nandrandraina mandrakariva tamin'ny nanaovana ny tilikambo fahiny mba hahafana manakatra ny lanitra dia tanteraka amin'izao no nofinofisika ny mba iray tokoa amin'Andriamanitra vokatry ny fanahy masina izany ry kristianina hava
malala ka okary osokafasika ny fosika andray ny fanahy masina dia tanteraka ny afatra lazainy Masindapoly iaho ao amin'ny vakiteny faharoa fa noho ny vokatry ny fanahy masina dia afaka manambara fa olo raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika, izany hoe i Jesosy tombosika ka afaka manolotra ny tenantsika amintsika ka iray amin'ny Jesosy. Izany ny vokatry ny finoana ambarasika ary manokana ny tenantsika sady manolotra ny tenantsika ka mahafoy ho an'ny Kristy ary mivelona tahaka ny Kristy isika, izay no mahatonga sika milaza hoe isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona sy misahatra ary sika ry kristianina hafa mamerimberina fa ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy no isika namaly ny anso n'Andriamanitra tamin'ny batemy ka hitan'ny fanahy masina isika ka manambara fa i Kristy ny famonjena ho antsika, i Kristy ny tokosika ka na dia maro samihafa aza ny fiainana fa ny fiainana no anehoantsika ny maha-kristianina sika araka izay fahasoavana omen'Andriamanitra sika araka ny voalazan'ny Masindapoly hoe na maro samihafa aza ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina dia iray ihany ny fanahy masina, na maro samihafa aza ny fomba anehoanan'izany amin'ny fanasoavana ny maro zany dia iray ihany ny fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa no manentana sika satria fanahy iray ihany no nanaovana batemy isika, izany hoe mahatonga sika hitovy endrika amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ka na zody na zentily na mpanompo na sy mpanompo dia olo raika ao amin'Andriamanitra ary iray ihany ny fanahy manentana sika, zanak'Andriamanitra tokoa isika. Vokatry ny fampanantenan'i Jesosy araka ny voalazany ao amin'ny evanjely vondrenesika teo ka maniraka antsika ny fanahy masina. Ry kristianina havana, matetika isika no manontany ahoana ary ny ahafantarana fa miasa ao amintsika tokoa ny fanahy masina, ahoana ny ahafantarana fa entan'ny fanahy masina isika, ahoana ny ahafantarana fa eo anefisika ny fanahy masina. Ny famantarana voalohany ry kristianina havana dia isika miombona, izay rehetra mampiombona dia asan'ny fanahy masina. Fa raha misarasaraka isika, raha mifanelikilika na manavakavaka dia fataro fa sy asan'ny fanahy masina izany fa asan'ny demony. Ny fampisarahana, ny fanelikiliana, ny herisetra dia manapirofo fa sy ny fanahy masina no manentana ansika. Ary izay no hita amin'ny alalan'ny fanatotoloana na globalisation izay averimberina fa mampiombona amin'izao andro isika izao, fa mampiombona araka ny fomba fisainan'izao tontolo izao, izany hoe manjakazaka ary herisetra fanampiretana sady fanelikiliana no hitasika araka ny reny vaovao aparitaky ny aina aman-jery reny, mifanelikilika ary miady ary ny madinika no mizaly indrindraindrindra. Raha tao amin'ny teny hafa izany ry kristianina hafa, ny fady ho an'ny fanahy masina raha hoe alazaina hoe misy fady dia ny fahotana, ny asan'ny demony mampisaraka sika, mitondra amin'ny herisetra, mampiditra amin'ny fakapanahy. Ny fahafantarana faharoa fa ny fanahy masina no miasa ao amintsika dia ilay lazain'ny Masindapoly ka ahafahasika milaza fa i Kristy ny tombosika, na dia maro samihafa aza hoe Masindapoly ny fanomezan'ny fanahy masina dia iray ao amin'ny Kristy isika, ary fanomezan'ny fanahy masina no mahatonga sika afaka ilaza fa ao amin'ny Kristy isika, mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka handresa sika ny batemy. Ny fahafantarana fahatelo fa miasan'ny fanahy masina dia isika sy mikombona na mampikombona. Ilay fiombonana olo raika dia sy fiombonana mikombona fa fiombonana mivelatra amin'ny hafa ary maniraka araka ny voalazan'i Jesosy amin'ny evanjely. Ary ny vokatra n'izay fiombonana mivelatra amin'ny hafa izay dia ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, ka izay no mahatonga sika mamerimberina matetika fa vokatry ny famindrapo sy ny fifamelan-keliko io fiadanana sy fandriam-pahalemana eo amintsika io, satria raha ao amintsika tokoa ny fanahy dia vonona mandrakariva isika izara ny fahasoavana eo manodidina sika, mahatonga sika ho misionera izara sy hamafy fiadanana eo manodidina sika.
izay tokoa ry kristianina havana araky ny naverimberina ary enisika nandritran'izay paka izay fa isaky ny miseho Jesoa dia milaza amin'ny mpianatra hoe ombanareo any amin'ny fiadanana ary izay no ankalaza isika isaky ny mankalaza ny Eukaristia isika ary mifampizara fiadanana anambarasika fa entan'ny fanahy masina tokoa isika ka samy ola raika zanak'Andriamanitra ka mifampizara an'izay fiadanana vokatry ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka ary izay no lazain'i Jesoa amin'ny evanjely hoe raiso ny fanahy masina ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Ry kristianina havana tadiditsika ny afatry ny papa raha tonga teto amintsika izy iraina ho mpamafy fiadanana sy fanantenana isika ary nolazainy oka ny tsirairay sy ilaza hoe sy mila nao aho fa samy mila ny hafa isika ary izay fitadiavana ny hafa izay no asa ny fanahy masina ka mahatonga asika iombona andray an-tanana ary ifampizara ary fanasoa ifampisimbana ikasaka ny soa iombonana indrisy ny loharanony izao krizy izao dia ny fanilikiliana vokatry ny fitiavatena sy ny avinavina sy ny fialonana sy ny lainga ary ny fitapitaka ka amin'izao tokoa ary aoka ho velomasika tokoa izay afatra ny papazahy ka oka samy andray ny fanahy masina isika ka ifamela heloka dia ho pantekoty vaovao tokoa izao pantekoty iainasika izao raha afaka mifamela heloka sy mifamindra fo ny fianakaviana ekilizy kely ny tokatrano tsirairay ny toeram-piasana ny sekoly ny toerana rehetra ny ekilizy ny communauté ary ao anatin'izany indrindra no ivoriny ireo religieux sy voatokana eto amin'ny diocèse ka ingan'izy ireo araky ny vavaka ataosika mba ho fampantarana ny fitiavan'Andriamanitra izany hoe ny asan'ny fanahy masina raha ny marina ny ove missionnaire dia iraina ho mpampiavana ho mpampiombona ka entan'ny fahazavan'ny fanahy masina ny isika ka ampiavana arak'ilay fihavanana nampianarin'ny Kristy fihavanana sady kristianina no malagasy io fihavanana izay matimatesa asika io dia io indrindra no nentin'ny Kristy eo anivon'ny ekilizy ka sambatra asika malagasy mahafantatra an'izay ka okary ho fihavanana kristianina sy fihavanana malagasy no ampiombona asika ka ho pantekoty tokoa ny fiainansika azosika sara ary ny antony anaovasika an'izao synody fahafito izao ry kristianina havana mba ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana iraina ho missionnaire tabernakla velona asika ry Jesoa tompo misaotranao izahay noho ny nanomezanao anay ny fanahy masina ka ingany ny afo ny fanahinao masina anapotika sy andoro ny rasy rehetra fandrindra ny rasy izay manimba ny fifandraisanay fa indrindra reny fitokotokoana sy fisarana reny ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana izay manapotika ny fifandraisanay na amin'ny zavaboary na amin'izay samy zahay na aminao Andriamanitra ka oka no ny afim-pitiavana ampirehidrehitra ny fonay ka hitondra ny famindraponao eo amin'ny manodidina anay iny zahay ka ifamela heloka ka iombona olo raika ho fianakaviana ray ao aminao omeo anay tokoa ny aim-baovao entin'ny fanahy masina omeo anay ny hery vaovao ahafanay mitory ny hafalian'ny paka ka hitondra ny fiadanana eo amin'ny mpiarabelona aminay irehetra fitiavana neny fonay ahatonga anay ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay ny fanahinao masina ny Jesoa anampy anay amin'ny dinika rehetra ataonay amin'izao synode izao ka hoe ove missionnaire hitondra fahazavana sy fiadanana amin'ireo manodidina anay izahay amin'ny alalan'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro Masiny Maria renin'ny Eglizy niara-ny vavaka tamin'ny apôstôly ka nidinan'ny fanahy masina ankininay aminao ary izao synody izao mba ho senakla ho anay koa Masinday Joseph
ray-piaron'ny eglizy eran-tany ianao ka ankininay aminao ny fianakaviana rehetra mba ho eglizy tokoa ao atokantrano ao ka na de ho aza ity krizy mitiky ity dia ametraka an'Andriamanitra ho ivo ny fiainana mandrakariva sy eo anivon'ny fiainan'izy ireo aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.